Miaraba tompovavy sy tompokolahy ao anatin'ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao. Ramatoa Sara Georgie Rabe Arso avy amin'ny antoko Asin'i Madagasikara, antoko maitso no anazava ny hevitry ny antoko iorenany zany amin'ity fampelezan-kevitra ity. Miaraba anao tompoko ny fandaharana amin'ity takariva ity ary ialatsiny aty ampiandohana satria tokony hiara-iady-hevitra aminao eto ny général Vital Camille Albert zay candidat mitovy aminao ihany koa. Efa niandriandry ihany tsika mbola tsy tonga izy dia tompontsika ity fanehoan-kevitra ity ratahiny moa ka tonga eo ihany ny candidat Vital Camille Albert dia afaka manohy ihany le izy koa dia manatitra ny fiarabananao tompoko amin'ity fandarana manokana ho amin'ny fampelezan-kevitra ity. Ataoko hoe fanontaniana voalohany tiako apetraka dia ny hoe mahatsapa ny lafim-piainan'ny vahoaka malagasy tao anatin'izay efa taona zay ve ianareo candidat ho filoham-pirenena. Miarabantsika rehetra manerana nosy ary makasitraka n'izao fandarana izao. Ny fanontanianao dia ny hoe fahatsapana ny fahasahiranana ataoko hoe efa tenda kely mihitsy ny ainana tao anatin'ny ity krizy politika ady la politika ity. Ny tenako manokana 10 ny efa nangataka an'izay fifidianana izay. Ary ao anatin'ny asa zay ho tanterahako dia manana toerana manokana ny tetikasa momba ny sosialim-bahoaka. Io zany dia tetikasa atao hoe amin'ny fotoana fohy izay mitohy anatin'ny paikady fanarenana rehefa avy eo. Latsaka katerena satria 3/4 ny malagasy isika no anatin'ny hoe fahasahiranana ary ny anay zany dia voalohany ao anatin'ny sosialim-bahoaka dia ny hoe ny fametrahana ny tetikasa sy ny politika iverena ny hoe fanananasa. Ny fanananasa satria anisan'ny mamaly ny atao hoe mendrika ny olona ao anaty fiarahamonina zay anisan'ny manena ny olana amin'ny tsy fandriam-pahalemana koa ary mametraka mihitsy na ny lehilahy na ny vehivavy eo amin'ny hoe toerany tokony maha-olombelona azy tompona andraikitra mandray andraikitra ao anatina fiarahamonina. Io politika ny asa io zany dia mifototra indrindrindrindra amin'ny hoe fambolena, ny fiompiana, ny fizahatany, ny resaka fanatsarana, ny rafitra rehetra sy ny infrastructure misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ao koa ny rehetra mikasika ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Misy zany asa zay apetrakay amin'le hoe fomba fijery miainga amin'ny hoe azahoantsika ny tontolo iainana ivelomana mampiadana dia izay etaeta zay fafinaretana tokony ho azontsika amin'ny fiainana izay no hitondranay an'io fanabeazana, fahasalamana sy indrindra ny resaka fanananasa. Amin'ny ankapobeny zay fa tiako atsidika ihany le izy hoe manahoana moa ny endriky ny fampelezan-kevitra ho ataonareo ahafahana manazava zay hevitra zay eny anivon'ny mpifidy. Zahay aloha nanomboka tany amin'ny pré-campagne dia ataoko hoe anisan'ny manaja ny atao hoe rariny sy hitsiny. Ny faharoa ny propagande ataonay maitso dia propagande madio manaja ny sotoavina malagasy ary manaja ny etika politika. Ao anatin'izay zany dia tsy mba ataoko hoe mividy olona, tsy mba maneritery na mpiasa mpanjakana na ny mpiasa ny fahasalamana anatrika fa itenanay ny tenako ny ekipa ray manontolo no manantona ny malagasy ohatrany nanatonanay ny tsirairay ao anatin'izay efa taona sy tapan'izay ary tena fanomezana hasina mihitsy ny tsirairay no politika hoentinay le etika hoentinay. Za zany dia miteny hoe tsika tsirairay zao tsy olon'olom-paona, tsy olon'olom-paona tsika fa olon'ny tantara. Marina fa tena nampahatraina, tena natao zay nahabado ary ataoko hoe napahoriana mihitsy ankehitriny tambazan'ny sasany vola. Dia za zany miteny amintsika hoe zava-dehibe ty fifidianana ity satria mametraka any Madagasikara eo amin'ny sapanandalana tena lehibe isafidianany tsirairay ary izay no ataoko hoe mavesan-danja ny safidinao amin'io mandehana mifidy ary manatrehan'izay adidy zay na tsika hiteny hoe ny tota ihany zany no vadibadika eto dia ho avy ny nenina na tsika hiatoraka any amin'ny vaovao zay tsy fantatra loatra hoe inona ny ao ambadikiny na tsika miaraka manoratra n'le pejy vaovao miaraka amin'ny maitso zay manana ny fototra, manana ny vinam-piarahamonina, ilay tontolo ivelomana mampiadana zay mifototra indrindra amin'ny hoe ny olombelona, ny toe-karena avy amin'ny hoe fananantany, ny asa momba ny tany, ny zavatra rehetra politika hoentintsika momba ny rano
ao anatin'izany zany ny fahasalamana sy ny fivelomana ny angovo ary ilay tontolo iainana zay arena voajanahary lehibe de lehibe miteraka arena maharitra sy fampandrosoana tokony aharitra ho antsika sy ny taranaka zay le vina ka tsy hoe everina efa tena zava-dehibe zany ny anatrehana an'izay safidy zay amin'izao fotoana ny fifidianan'izao fa ny antoko asiny Madagasikara toko maintso asiny Madagasikara misy Ramatoa candidat Sara George Rabearsove efa mba tafapetrapetraka eny amin'ny fototra eto Madagasikara ary ny ahafantarana ny candidat Sara George Rabearso ao anatin'ilay bulletin tokana ny fototra aloha any amin'ny ataoko hoe telo hetsy mahery ny mpikambana mihoatra lavitra ary afa-tsy ny hoe ny olona tsy te hitonona ho mpanao politika sy ho mpanohana ny maintso ary napetraka tsika hatramin'izao solotena ny ho candidat amin'ny solombavam-bahoaka maintso any amin'ny 700 manerana nosy zany amina posta raika amin'ny 500 zay zany ny tenenany hoe ny distrika rehetra aloha de misy ny maintso ary nenay io tsy hoe kobakambava fa tena zay le fijery vaovao sy le politika vaovao tsy resaka hoe ny fianakaviana sasatsasany zay niaro tombotsoa hatrany na tonga ny ady la politika no politika fataonay zany fa tena hoe le mitodika ny amin'le vahoaka mitodika ny amin'ny hoe ahoana no ahatonga n'ilay fampandrosoana sady ho tompona andraikitra no mpandray andraikitra no mahita tombo mivantana inona no arena inona no zavatra afaka tokony trandrana dia anjara ny fanjakana raha zany no mitatana an'izany hoe fahefa-pitondrana izany dia ny hoe fahefa-pitondrana tandalana aloha voalohany satria ny lalàna no ifehezantsika miaraka ny fiarahamonina ahafahantsika mametraka ny tsiraraiko eo amin'ny adidiny sy ny zony ny faharoan'izany dia hoe ny ady amin'ny kolikoly sy ny le tsy maty manota zay zany dia tena mahatonga fahakiviana mantsy izy io ary miteraka fahampitehana indrindra ny amin'ny toe-karena ny toe-tsaina moa efa tsy tenenina tsony ny manaraka an'izay dia ny hoe fitondrana izay mitodika ary samy miatrika ny atao hoe fanatotoloana ary eo zany dia misy ezaka lehibe ho ataon'ny atao hoe diplomasia raha ny tenako no lany filoha amin'ny hoe fitodiantsika sy ny fomba fiarahantsika miasa amin'ny vahiny rehetrarehetra indrindra eo amin'ny hoe fitrandrahana ny arena misy eto Madagasikara zay no ataoko hoe fototra nga ary ny mpikambana ankehitriny zay ananana hatrany amin'ny hoe ny délégué de vote hatrany amin'ny hoe ny ekipa rehetra zay mikarakara ny fampafantarana ny antoko maintso ity ao anatin'izao vanim-potoana mpifidianan'izao dia ataoko hoe mitraka tanteraka miara misalaha ary zay moa tsy mba antoko manavakavaka reny tsy mizara vilana ninonninona zany faritra dia ho tsidiako daholo ilay hoe distrika 700 ary zay zavatra zay dia hitarafana mihitsy ny aloha ny ataoko hoe fahavononako ny fanantenako koa ary ny fananako fatokisana tanteraka amin'ny malagasy rehetra hoe tsy vitany hoe olony tantara isika fa mahery fo tia tanindrazana ary fantatro fa manantena fiainana tsara lavitra no zenena antsika hatramin'izay laharana fahenina 12 ao amin'le bileta raha mijery avy any ankavia isika dia manisa telo miakatra avy any ambany ary betsaka moa ny toerana efa nanaovana an'izay fampafantarana izay mahatsapa ve nareo candidat ho filoham-pirenena fa maro amin'ny vahoaka malagasy anie sady tsy mahay mamaky teny ny tsy mahay manoratra dia stratégie hoentinareo miatrika an'izay ny ay aloha zany dia ny loko maintso everina kosa fa malalintsika hoe io maintso faharoan'izany marina fa miralenta fa anankiroa ihany zay no pravavy no miatrika an'io ary zay zany le fanazavana natao ny zavatra rehetra dia nezahanay marina fa tsotateraka ary ataoko hoe zay le ataoko hoe fananina nampahantraina mihitsy sika dia nabadona na izany aza tsy izany no amelana ny hoavina firenena eo ampelantanana olona zay tsy nieritreritra mihitsy ny mpiray tanindrazana aminy tamin'izy nanana fahefana tamin'izy ny afaka nitondra ka dia zay no ataoko hoe hijoroantsika ary zay ny ametrahana foana hoe tsy olon'olom-poana fa ianao mihitsy no mampianatra ary manoro mifampitaiza mifampizara n'le tena vahaolana hoentina dia anisan'izany ny fandehanantsika mifidy ka le natsidika eo teo Ramatoa candidat président lay hoe fanjakana tandalana miankina be dehibe amin'ny endriky ny fitsarana eto Madagasikara zay satria matoa
misy ane ny asan-dalo matony misy mifandrombana ety sy aroa dia anisan'ny tafiditra ao zay sehatry ny fitsarana eto Madagasikara zay ka tiako mba hoe azavainao kokoa rehefa tonga filoham-pirenenao ny candidat avy amin'ny antoko maitso ason'ny Madagasikara Sara Georgie Rabearso zay le hoe endrikendriky ny fitsarana eto Madagasikara zay mba isiny tokoa le hoe tandalana. Marina tokoa zany satria raha ny fitsarana zany no ataoko hoe mivilana dia manabotry vahoaka ary mampijaly ohatr'izay ihany koa ny mpitandro filaminana reny zany dia hery natao hiaro ny olona sy ny fananany fa tsy natao hery famoretana. Anisan'izay ihany koa ny ataoko hoe ny fitsinjaram-pahefana zay tena tokony hoentina arahanay teti-bola raha ny tenako zany tonga hoe de mivalina ny fanao taloha satria hatreto zany ny 550 ny volan'ny foibe aty amin'ny fanjakana foibe de mijanona eto ny ray faingo 500 zany no zaraintsika amin'ny faritra 220 mitambatra de le 3 faingo 500 tsy potipotehina ho an'ilay commune efa mihoatra ny 550 zay ny ataoko hoe kobakambava nefa zany rehetra zany de any anatin'ny lalam-panorena na hatramin'izay any anatin'ny lalàna mifeha ity firenena ity saingy mifampiarana azy zany dia tendromolotra atendromolotra zay ny ataoko hoe le tandalana dia ny fampiarana ny lalàna mitovy ho an'ny rehetra tsy mba misy hozanakikala hafa tsisy hoe tany lavitra indrina rehefa itsika nanao le fitsinjaram-pahefana arahana teti-bola amin'izay fotoana zay zany ny faritra de lasa tontolo ivelomana mampiadana zay zany le tanjona ao anatin'izay le fanatsarana ny fitsarana ary za de miteny foana hoe ny lohany no manome ohatra raha ny lohany no loha na manana traika milaza azy ho manana traika efa ohatra n'inona teo amin'izany hoe fitantanana firenena fa mialatsiny hoe maloto sy loha inona moa no antenaina amin'izany olona zany inona no afaka alaina tahaka ho an'izay olona ho tantanany fa tsy le fanao ratsy ataony zay zany itenenany hoe mila olom-baovao tsika ary apetraka hoe fitsarana ny a de ao anatin'ny vina rehefa vita daholo zany moa ny fifidianana isatsokajiny dia ho ajoronay ny atao hoe haute cour de justice na ilay fitsarana ambony zay itsara ny mpitondra mba tsy hanaonao foana itsara ny mpitondra mba hahafahantsika koa mametraka n'ilay tena hoe fampihavanana satria ny fampihavanana zany tsy atao anaty fiatsaram-belatsy tsy tokony isiny maty manota ary tsy tokony isiny hoe ny olona ambony lalàna satria ianao manana kasikety politika zany dia iainana any amin'ny tany demokratika ary everiko fa tombony lehibe fanatsarantsika ny ady amin'ny kolikoly de zay no ataoko hoe miaingany amin'ny lohany ihany io raha ny lohany ve ny manao kolikoly ahoana moa no afaka hanasa zino ny hafa fa ny dikan'izay zany dia lasa mametraka fahavalo zay rehetrarehetra tsy nanao kolikoly niaraka taminao ianao izany rehetra zany no ametrahana n'ilay fijery ary no tonga nay maintso ao anatin'ny hoe fanaovana politika tena hatramin'ny voalohany mihitsiny ny ady amin'izany ary manapirofo amin'ny sehatra rehetra na ao anatin'ny fitantanana zahay na tsy ao anatin'ny fitantanana fa afaka tsaritsika manao politika ataoko hoe mitodika tanteraka amin'ny vahoaka tsy voatery anao ny ratsy tsika vo afaka mamerina ny ataoko hoe firenena amin'ny fampandrosoana ary indrindrany mametraka an'ilay hasina lay hasiny tsirairay mihitsiny amin'ny maha-olo-pirenena azy anisan'ny mampiavaka an'le hoe atoko maitso ason'ny Madagasikara le fanananareo le hoe vina maitso ahoana mikasika an'io raha matoa candidat ho filoham-pirenena Sara Georgie Rabearso. Marina tokoa ny vina maintso de hoe ny olona no ivon'ny fampandrosoana ary le fampandrosoana de miainga avy amin'ny harena voajanahary ananantsika ny dikan'izay de tsotra hoe ny antoko maintso sy ny tenako zany dia mitondra ny fanovana lehibe mametraka mihitsy ny atao hoe miainga amin'le fitsinjaram-pahefana ara-paritra miainga amin'ny fitandromana amin'ny fahalemana any ifotony ny anjara toerany tsiraray ao anatin'ny atao hoe fampandrosoana ekena zany de ny fampandrosoana mametraka ny malagasy ho tompona andraikitra mpandray andraikitra ary mahita tombony vantana zany hoe tonga ny ambiliany lay fampandrosoana dradradradrainao fa tsy ny hoe ny banky any ivelany na orinasa vahiny hafa no mandroso ary zay no ifatorana mihitsy ny amin'le hoe iazakazahantsika ny fametrahana ny fananatany ho an'ny malagasy maro anisa satria io zany no reny vola ao no misy arena tsy toko soforoana ary araky ny voalazantsika tao hoe be ny tsy manana solaitra tsy ampy diploma fa io tany io zany mba arenany ary io no mahamalagasy atsika io ny tanindrazana zay zavatra zay vina lehibe io resaka sosialim-bahoaka zay hoentiko io zay hoe mifototra amin'ny fananana asa dikan'izay zany hoe fanamboarana an'ireny tohadrano mba ahafahantsika manana fahaleovantena ara-tsakafo indrindra amin'ny vary ny fambolena ny fiompiana ny fanjonoana ao ny fanabeazana ny fahasalamana de tsy maintsy tohanana toe-karena anankiray
tena matanjaka ary io are-pirenena io no ahafahany Madagasikara manangana ny azon-damosiny arabola satria tsy mety raha zany firenena te-hanana ny ataoko hoe maizy azy zany hiankina tanteraka foana amina fanampiana sy famatsiana vola avy any ivelany mampiditra trosa amina safidy izay tsy hitakory ny ahoana ny mahafampantroana maharitra azy ho an'le taranaka izay toe-karena zay dia toe-karena maitso petraka amina teboka anankidimy efa nilazaiko teo dia ny hoe ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ny fanjonoana voalohany faharoa ny sehatry ny angovo azo avaozina io zany dia miainga amin'ny rano ary efa misy lamina napetraka ao anatin'ny 5 taona izy io dia miteraka mihitsy hoe fitombony ny sehatra rehetra tsy miankina ny orinasa majinika ny salatsalany sy ny vaventy amin'ny faritra rehetra satria manan-karena rano ny faritra rehetra manana renirano any amin'ny 3 kilometatra antsika raha tambatra ary zany dia angovo azo avaozina izay tena mbola mora lavitra zany ary tsy mandoto tontolo iainana noho ny hitantsika misy koa moa ny angovo hafa avy amin'ny masoandro ny avy amin'ny rivotra ny avy amin'ny zavamaniry zany dia efa vitanay planina manaraka an'io dia ny hoe ny fizahantany io zany dia arena fotokarena anankiray lehibe ary miteraka voalohany aloha fanabeazana ho antsika malagasy andray vahiny miteraka asa sy fomba fampianarana hafa mihitsy ny amin'ny endriny ary miteraka toe-karena izay tokony hitaizan'ilay tontolo iainana koa ao anatin'ny kioma dia apetraka hoe ny resaka fahasalamana ny 20% ny fanafody ampiasain'ny tany mandroso dia miainga avy amin'ny zavaboary ary zany zavatra zany dia tokony ho arovantsika ary ho ampitsika hidiran'ny tanora amin'ny sehatry ny asa mitodika zany any amin'ny tany izany rehetra zany no ataoko hoe toe-karena maitso ary ny faritra rehetra dia ho apetraka hanana ny areny avy eo ifotony ary miodina amin'io arena isan-karazany eo amin'io ny fananany an'ilay toe-karena satria le fitsinjaram-pahefana arahana teti-bola dia midika mihitsy hoe misy teti-bola tazomin'ny faritra tsirairay any ifotony eo amin'ny hoe 520,000 ka hatramin'ny 20,000 eo zany tena tazominy any ifotony dia io no amaliny ny fampandrosoany atenainy andrandrainy sy ny ametrahany amin'ny hoe maizy azy arakaraka le arena ao amin'le faritra arakaraka le arena arakaraka le arena io sy lay tetikasa hoentina misy fa ny tetikasa zany dia maro ary ireo tetikasa ireo dia mbola manampy an'le hoe fanatsarana ny fotodrafitrasa rehetra misy na ny sekoly zany na ny lalana na ny ataoko hoe ny toerana hitahirizana ny vokatra zany rehetra zany dia mifamaly zany amin'le vina maitso ananana n'le hoe tontolo hivelomana mampiadana tiako iverenana kely le hoe angovo azo avoizina za koa zany mba manana totanisa mikasika nyty angovo eto Madagasikara ty fa zara raha misy ny 4 isan-jatony mbola ampiasaitsika amin'izao fotoana zao nefa manan-karena dia manan-karena anisan'ny ampony anankiray eo moa anao nitsy azy amin'ny hoe toko maitso anao le fitaovana entina mamadika lay angovo azo avoizina eto amintsika mihitsy tsy ampy fa tena lafo be raha manafatra zany any ivelany fahitano an'izay raha matoa kandidata Sara Georges Raberso raha mandinika ny mpitondra rehetra teto dia tsisy nanana ny atao hoe politika momba ny angovo ny fitondrana rehetra ny fandimby fa nanetsinetsina ary ataoko hoe nanapitapina zay azony tapenana ankehitriny ny jirama dia ao anatin'ny olana lehibe tanteraka amiko zany hoe rano sy jiro zany dia tsy tokony hiala amin'ny fiandrianana firenena tsy azo eritreretina ny sina hoe omena ny sehatra tsy miankina ny sehatra tsy miankina mantsiny araka ny anarany ohatr'izay tsy azo ometsiny ny tombom-barotra ny tedaviny ka raha tombom-barotra hiakatra ny vidin'ny rano sy ny jiro sarotra ho an'ny malagasy rehetra ny hitovy zo nefa ny rano dia aina ny rano dia zo zay zany no ataoko hoe tsy maintsy nametrahanay eritreritra lehibe ray isan-jatony angovo azo avy amin'ny rano ihany no mbola ampiasaintsika hatramin'izao ny ambony rehetrarehetra indrindra zany na tonga koa hoe ny tsy fitoviana amin'ny fampandrosoana avy amin'ny faritra dia avy amin'io tsy fisiana angovo io anka amin'ny vangongo manodidina n'Antananarivo sy Vakinakaratra ny orinasa rehetra zay zany dia efa tsy mety faharoan'izany ny vidin'ny angovo eto amintsika karazana vidin'ny 3 dia hitanao amin'izany fa eo anatrehany hoe mahampanjifa dia misy zavatra tsy fitoviana be da be zany zay rehetrarehetra ihany dia afaka valiana satria raha anao ny atao hoe barrage hydraulique sika izay anankidimy lehibe no efa hitanay isaky ny faritra miaraka amin'ireo majinijinika amin'ireny hoe faritra tsy tonga ny fifamoivoizana zany aloha ankehitriny dia voava io olantsika amin'ny angovo io avotana aloha zany ny jirama ary aveo dia apetraka
miaraka atomboka le asa zany hoe ny foezaka sy ny atenatena sy ny lavitrezaka ahatongavantsika amin'ny taona 2024 amin'ny hoe fahaleovatena amin'izay zany tsy miankina amin'le fanafarana an'le solika izay io zany zao no tena mihinana ny volany jirama ankehitriny io no mampiditra azy anaty trosa fa tsy vitany hoe mihinana an'izay mba azony akory fa tena miditra trosa izy lay solika io lay centrale termika ataotsika lay efa antitra zany hoe mbola lafo kokoa na ny manolo ny pièce de rechange ny kojakoja maro ny panina terany misy foana ny délestage ao anatin'ny ray andro tapaka ry izay rehetrarehetra izay no mahatonga hoe vahaolana ary politika goavana hoentinay dia ny politika momba ny angovo izay efa tena hoe ny dinihana lalina miaraka amin'ny mpiasa ny jirama eraky Madagasikara. Fa ny tena mamaika ny vahoaka malagasy moa zao ary andrandrainy amin'izay ho filoham-pirenena hitarika eo hitondra amin'ny Madagasikara ohatra hoe ny avy amin'ny antoko maitso asiny Madagasikara ramatoa Sara George Rabearson tonga eo inona ny azo tonga de verina rehefa lara-pahamehana avy hatrany mba analana zao fahasairana amin'ny vahoaka zao. Ny voalohany araka ny teniko anao teo dia hoe misy an'le hoe paikady amin'ny foezaka amin'le sosialim-bahoaka ao anatin'izany zany aloha le hoe misy asa mihitsiny le karazana ataoko hoe IMO izay tsy maintsy atao betsaka mba satria amin'izao zany tena misy olona tsy mihinan-kanina misy olona tena anatin'ny fahasairanana. Ny faharoa amin'izay dia ny mitodika amin'le hoe asa ihany amin'ny famelana zany fananganana ny famorenana asa sy ny tedi-bola aty amin'le ataoko hoe microcrédit mba hisotomantsika zany andreto an'le hoe sehatra informel na tsy ara-dalàna mba hiditra ny amin'ilay sehatra ny ara-dalàna ary zay dia misy an'le hoe carte fiscale zay ho foronay zany mamaly ny fahazahoany fitsaboana maimaimpona any amin'ny CSB2 dia amin'izay zany miditra ao anatin'le hoe ara-dalàna ireo zay malaina hiditra amin'izany ary tena amoraina mihitsy ny fidirany amin'izany fa tsy mbola hoe hotakiana amin'ny fakturany jirama hotakiana amin'ny titrany tany ny etsetreetsetra zay famerenana an'le toe-karena ametrahana an'le hoe orinasa majinika omena an'le tedi-bola avy amin'le microcrédit tena microcrédit mitsinjo mihitsy an'le vahoaka zay no ataonay voalohany dia ny fitazomana ny vidin'ny fiainana mba tsy hiopapana na hoe holalovan'ny mpanao politika hafa satria zarany raha isy korotana eto zany no jerenay ny tsy atapaka indrindrandrindra koa ny jiro eto amintsika satria tena ao anaty olana lehibe de lehibe ny jirama raha rapito zany ireo manana trosany no miteny hoe zay dia tsy anaiky tsony fa aloavy ny trosanay dia miditra ao anaty fahasahirana antsika fa za zany dia matoky ao anatin'izay rehetra izay efa taona sy tapany no mivezivezy namangy ny malagasy manana an'izay hoe herim-po zay tsika ary raha naharitra n'iny krizy iny tsika rehefa teny hoe vinam-piarahamonina ary fahefana teny hoe mifototra amin'ny vahoaka mivoaka avy amin'izay fifidianana izay dia veriko fa tena vonina ny fanometanantsika ary tsy mora mihitsy ny fanarenana zay dia samy teny fa mandainga ary mamita bahoaka zay miteny hoe mora ny fanorenana fa rehefa itsika rehetra zany no vonina ary teny hoe mifanometanana manao vely rano hoe zay le lalana ho atao satria izao no tombony dia tombo maharitra ho atsika so an'le taranaka dia izay no everiko fa mahazava-dehibe ny andehanantsika mifidy. Resaka teti-bola ianao teo hoe IMO sy ny microcrédit sy ny karazany tsy maintsy ho tafiditra ao ihany koa le fanamboarana fotodrafitrasa hiverina amin'ny laonindray zay ka ny teny ihany koa ianao teo hoe tokony aleo teny Madagasikara afaka fotoana vitsivitsy na zay ahitana azy eo fa ny tiako apetraka ny hoendriky ny fiaraha-miasa anao zany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao amin'ireo hoe mpamatsy vola mahazatra na ny raisam-pirenena ireo. Ny endriny dia tsotra hoe zay mamaly any etaeta raha zany lany eo ny etaeta moa zany dia mazava ho azy zay mifototra amin'ny fampandrosoana mikajy ny maronisa ao anatin'ny hoe ny tany rano ny tontolo iainana ny fanaovantsika ny sopotra ny lalana ny lakan-drano zay zany no ataoko hoe hitsanganany voalohany le toe-karena sy ny fomba fitrandrahana ny arenan-kibony tany dia apetraka tsara hoe fomba fiara-miasa mangarahara fomba fiara-miasa manaja ny fifanarahana ary mangarahara tsy amin'ilay ny fanaraka sy ilay ny fanarahana ihany fa ho an'ny vahoaka aty amin'ny fotony mihitsiny za zany miteny hoe raha misy ohatra ny velaran-tany na misy orinasa vahiny hitrandraka dia tokony aty amin'ilay vondron'olona ifotony mihitsiny no miaraka teny voalohany mahafantatra ny mahatsara na tsy any ekeny an'izany
ary manara-maso hatrany hatrany izay famelana izay miainga avy amin'le fitsinjara-pahefana foana io a mamela ny tsirairay zany tena andray andraikitra ary ahafantatra anara-maso ao anatin'ny mangarahara afa-tsy ny fametrahantsika ny lalàna mifehy mihitsy ny atao hoe fandrarahana eto amintsika mba amela ny mpandraraha ahazo tombony aradrariny mba hitovy lenta eo anatrehan'ny lalàna fa tsisy hoe zanaky ikala hafa na tikotiko kokoa hatrany amin'ny hoe fomba fitantanana zany hatrany amin'ny lalàna sy indrindra ny hoe mifandraisana anjarany daolobe amin'ny resaka fampandrosoana indrindra fa ny momba ny arenan-kibony tany izay ka zay ataoko hoe mpamatsy volana na firenena vahiny vonona hiara-iasa amintsika amin'izay hoe ankitso-po sy ao anatin'izay mangarahary zay no hiara-iasa tsy hanavahana io zany satria matetika ao foana zany le frantsay areo ambe teny foana amin'ny trango eto Madagasikara fa tiako apetraka ihany koa zany le izy ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao ny fomba hoentinareo manazava an'ilay hoe vina maitso ilay foto-kevitry ny antoko maitso asin'ny Madagasikara rehefa eny ampanaovana fampelezan-kevitra nareo ny anay zany de ny hoe efa betsaka moa ny mahafantatra ny ty antoko maitso ity ary ny resaka foana zay hoe ny antoko maitso ny olombelona ny iviny tany rano tontolo iainana de amin'izao zany ny zavatra olazainay de ny hoe manana safidy sika ary ny safidy ataoko hoe ny tota ianao vadibadika dia mety efa niainana nandritry ny 50 taona manana safidy sika anajanonana ny ady la politika fa tsy mbola narea hoe ady vavy zany manana safidy sika satria misy foana ny mitsangana ary mitondra ny tena viana miasa ao amin'izany ka fotoana angam'izao ataoko hoe anokanana ny vary amin'ny tsiparifary samia mandinika lalina na mbola olona no arahana na foto-kevitra samia mandinika lalina hoe zany lohan'izany tokony hanana fahaizana sy fahendrena ve sa mety daholo zay rehetra tonga eo samia mandinika lalina hoe traikefa ohatrany ahoana ny noentin'ireo zay mbola hilatsaka traikefa nitondra antsika amin'inona any amin'ny fahampitehana zay no izy satria 50 taontsika zao lehilahy folo no mifandimby nitondra teto dia firenena anisan'ny mahatra indrindra eran-tany anisan'ny manana ny vahoaka sahirana anisan'ny tena hoe manalavitra ny fanarahan-dalàna zay zany no hitenenako hoe lay tontolo ivelomana mampiadana io tsy irairaina fotsiny anaty hiram-pirenena raha itsika mamarana ny hiram-pirenena de hoe sambatra toko izahay ho finaritra sy ho sambatra fa tokony hidirana amin'izay io ary ampiarina ary zay le tontolo ivelomana mampiadan'izay mahafoaka ny hoe fikarakarana anao ankehitriny ny taranaka ho avy ao anatin'ny tontolo voajanahary zay ampandrosoana fa fampandrosoana maharitra no entiny fa tsy fanapotehana lehibe ary fampandrosoana vitsivitsy ho an'ny olombitsiko no aterany ka hifotsika raha afaka pitso dia hita hoe torava tanteraka Madagasikara feno lavadavaka foana ny arenany ary lasa tapitra mitsoka le olona rehetra nangalatra sy nandroba azy engane ka tsozay ka averiko hoe safidio ny laharana 12 misy ny sariko ny antoko maitso Sara Georgie Rabearso raha ohatra tsika ka vonona hifanometanana hifanao vely rano makany amin'ny tontolo ivelomana mampiadana io mbola manana ataoko hoe 3 minitra tsika alohan'ny amaranana azy tika dia alao meko anao tanteraka mihitsy ny famaranana azy tompoko ao anatin'izao lalana zao dia misy ny ataoko hoe maha-olo-pirenena ny tsirairay na ny lehilahy na ny vehivavy ary ampy angam'izay ny ataoko hoe fametrahantsika ho avy fariparitana fizaram-bola ny fanaovana tsinitsinina ny hasina mahatsirairay atsika ny fanaovana tsinitsinina ny sotoavina ampy angamb'izay ary mila isika misafidy ny lalana mazava ny lalana tsara mila isika mametraka hoe fitantanana ohatrany ahoana fitantanana mitovy ary izay no etiko de hoe reny tsy mizara vilana hovangiko ozy ny 7 district everiko fa vitsy ny mpitondra na vitan'izany fa zay dia efa ampisehovana trany ary tao anatin'ny efa taona sy tapany de zay natao hoe reny tsy mizara vilana reny malagasy jiaby ary mitsinjo hatrany ny atao hoe fametrahana ny Madagasikara amin'ny toerana ambony mba ho firenena ateonina irin'olona fa tsy any iry olona mba ho firenena afahan'ny tsirairay miaina fa tsy hoe itsoem-ponenana mba ho firenena anana ny hasiny na eto amin'ny samy malagasy na manodidina azy na amin'ny erak'izao tontolo zao izay de miainga avy amin'le hoe tontolo voajanahary karakaraina hitondra fampandrosoana mihitsy maharitra ary tsisy fizarana vilana ny vokatra
azo avy amin'ireny ho an'ny faritra indrindraindrindra ka ho foanatreo le hoe lavitra indrina ny zanakikala hafa sy ny fanao rehetrarehetra ao miaraka amin'izay dia ny kolikoly ny fanaovana tsinitsinina ny feon'ny ataoko hoe valalabe mandry izay rehetra izay no mbola anentanako anao mandehana mifidy ary arovo ilay safidy fa tsy amin'iny andro fifidianana iny ihany ary ny fanaovantsika velorano dia hifampatokisana tanteraka amin'ny fomba hitantanana satria dia manaja an'izany ny tenako. Ramatoa Sara Georges Rabearso candidat ho amin'ny filoham-pirenena avy amin'ny atoko maintso asin'ny Madagasikara no nanazava izay hevitra izay ialatsiny araka ny efa natsidika teny am-piandohana fa tokony ho niaraka tamin'ny teto ny candidat Vital Kamy Albert nefa moa hatramin'izao dia mbola tsy tonga izy ka dia izy rery ihany zany no teto zany hoe laharana fa 10 moa no misy ny candidat avy amin'ny antoko maintso asin'ny Madagasikara Sara Georges Rabearso ao anatin'ny bilta tokana isaorana ihany koa ianareo ny aino aniny fanehoan-kevitry.